Rehefa miresaka rivodoza zay tsika dia misy zany rojakorana miakatra noho izany ihany koa ny havon-drano any amin'ireny faritra iva ireny efa vonona ho an'ireo trabony ny etsy amin'ny kanja mitafo etsy ampefilo ny ariva teo dia efa tafakatra hatrany amin'ny enjato latsaka kely any ny trabona izay mitoby eo amin'ity toerana iray ity ny avetsy amin'ny la réunion kely sy ny avetsy ampefilo moa ny akamaroan'izy ireo izay tsy manan-kalofana vokatra ity rivodoza ity mipetraka amin'izany fitoerana zany. Traboina hatramin'ny arivo mahery avy amin'ny fokotany Manarotso sy ny manodidina no endrasana ho raisiny etsy amin'ny kanja mitafo etsy ampefilo noho ny fahatongavan'ilay rivodoza ENAO eto amin'ny faritra Analamanga. Hatramin'ny 5 ora orana andalovana eteny toerana dia efa nahatratra 500 sy 500 mahery ny isan'ireo trabona avy amin'ny fianakaviana miisa 970 ary avetsy la réunion kely etsy ampefilo avokoa ny akamaroany no tonga ny alokaloka teny toerana. Fepetra tsy maintsy noraisina araka ny nambarany filoam-pokotany Andriamatora Arjona Raymond filohan'ny fokotany Manarotso. Zao retenenantsika zao mihitsy ny ara zao le efa roso zao ampanikeo zay efa nanetana miakarina zay manany any efa natao mpanetana ny rany tanany. Tonga nanatitra fanampiana teny amin'ny kanja mitafina ampefilo avokoa ireo mahalala tanana raha tsy hitanisa afa-tsy ny ministerany vola sy ny teti-bola, ny ministeram-ponina, ny vokivoki mena malagasy ary ny BNGRC.